Iverenantsika kosa ny mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ny mitondra ny feon'ny vahoaka na MFV dia mandray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay anisany boribory tany nanoloran'ny ity antoko ity kandida moa ny boribory tany fahaefatra ary tamin'ity androany ity dia nisy ny lanonana nentina nampahafantarana tamin'ireo mponina teo anivon'ity boribory tany ity ny kandida an'izy ireo. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarsan. Nampahafantarana ary niseho tamin'ny mponina ao anatin'ny fokontany 20 ao amin'ny boribory-tany fahaefatra Andriamatoa Rakotonandrasana Gilbert na Bebera kandida ho solombavam-bahoaka avy amin'ny MFV. Nandritra lanonana izay nitotosaina tetsy amin'ny Mongote andrefa Nambojanary no nilazan'ity kandida ity fa miaino ary mitondra ny feo amin'ny vahoaka ny boribory-tany fahaefatra ny tenany. Ny olana angamba ny tsy voatanisa intsony raha ny olana nitranga eny amin'ny 4e arrondissement. Rehefa nambarako mienombeny fa ny 4e arrondissement no anisan'ny tena pisitra indrindra zany amin'ny arrondissement rehetrarehetra izay misy eto amin'ny Tanaville. Dia nanam-piniavana ny tena satria ny tena efa tao anatin'ny androm-panjakana anankiray dia nandritry tena mihitsy. Aloha aloha mba jerevana eny amin'ny 4e arrondissement satria lasa ataon'ny olona tany malemy amin'ny Benampangady eny amin'ny 4e arrondissement ka na tsy eo amin'ny arrondissement izay misy amin'ny district misy anay ara dia milatsaka ao daholo dia lany eo. Dia tsy maintsy nijoro amin'izay ny tena hoe ampy izay. Aloha mba ny zanaky ny eo ana-tanàna mihitsy ny milatsaka satria ny zanaky ny eo ana-tanàna no malala ny problème eo an-tanàna. Laza ihany koa ny lahara-pameany ny kandida Rakotonandrasana Gilbert. Be dia be ny lahara-pahamehana fa tsy voatanisa ihany koa zany ny lahara-pahamehany fa efa nametraka fitokisana amiko moa ny vahoaka dia tsy maintsy hijery hoe inona ny tokony fitaingana, inona ny tokony iarana, miasa amin'ireo vahoaka ireo, ifampitantana amin'ireo vahoaka ireo anatotosana an'izany fa tsy izaho rery no vitan'izany fa be dia be ny olona zany izay efa manaiky ny iara-iasa amiko anatotosana eny dia asa rery. Ny boribory-tany fahaefatra izay ahitana mpifidy miisa 1,780 sy rahetsy raha ny lisitra izay navoaka ny senita ny volana oktobra lasa teo. Mpifidy izay mitsinjara ambirao ho fandatsam-bato miisa 300. Ny ekipany Rakotonandrasana Gilbert na Bebera izay nilaza fa vonona amin'ny fampelezan-kevitra andresian-dahatra ny mpifidy ao amin'ny boribory-tany fahaefatra.